5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmena. La boutique des marques. Lulchanao ni fampalalam Vaovao. Totosandroany teny Tsimbazaza ny fankakevitra nataon'ny vovonana fifampijiniana sy fanelanelanana ho fitadiavam-baolana iraisana eto amin'ny firenena dia ny Tsimbazaza. Nanamafy ny rehetra fa mivoana amin'ny tokony ho izy ny firenena ka tsy tokony hirosona aloha ny fividianana fa ny fandehanana andatabatra boribory no tokony hirosona. Nandritra izany ihany koa no nitondran'ireo vondrony kandida ny teboka folo izay mahatonga azy ireo mitaky ny fanemorana ny fividianana sy hirosona andatabatra boribory sy anadiovana ny tokotany mialoha ny anatanterahana ny fividianana. Namafisin'ireo collectif des candidats androany teny Tsimbazaza ny fifanantonana andatabatra boribory mialoha ny anatanterahana ny fividianana filoham-pirenena. Mila diovina ny tokotany ary apetraka ny fepetra rehetra mba ahazoana fividianana madio sy mangarahara areken'ny rehetra. Aoka samy andray ny andraikitra araka ny tandrify azy isika ahatomombana ny fividianana hoy ny fivondrona-be ny eveka eto Madagasikara. Ny fanajana ny lalàna sy ny fanarahana ny fitsipika no atao tarigetra amin'izany. Nanamafy ihany koa izy ireo fa tsy anjaran'ny eglizy ny mampihemitra na mampandroso ny datim-pividianana. Mitaraina ankehitriny ny fianakavian'ireo olona misy valo mpiady volamena tototry ny tany tao Mahatsinjo Miarinarivo no ny fivezivezena miatra amin'izy ireo. Mivezivezy no ny fanadiadiana ataon'ny zandary izy ireo ary milaza fa takiny ny zandary vola atao lasantsy ihany koa. Any ivelany mahery ny 720 ireo olona namony Indy tany Kenya vokatry ny fiakaran'ny ranobe tany an-toerana. Mahery ny 3 kosa ireo olona tsy maintsy nafindra toerana raha ny tatitra hatrany. Ny firotsahan'ny orana be loatra no nahatonga ny fiakaran'ny rano. Ny antsipirindreo izao ankehitriny izao. Agafaliny ndray tomboky lasitomboko vavy nisy diana ny tokantranonao amin'ity alina ity aterina ny arabo ary manasanao ampitiavana anaraka ny fampahalalam-baovao. Anomboantsika ny fampahalalam-baovao avy hatrany dia totosandroany teny Tsimbazaza ny fankakevitra nataon'ny vovonana fifampijiniana sy fanelanelanana ho an'ny fitadiavam-baolana iraisana eto amin'ny firenena. Nanamafy ny rehetra fa mivoana amin'ny tokony ho izy ny firenena ka tsy tokony hirosona aloha ny fividianana fa ny fandehanana andatabatra boribory no tokony hirosona. Nandritra izany ihany koa ny nitondran'ireo vondrony kandida ny teboka folo izay mahatonga azy ireo mitaky ny hanemorana ny fividianana sy hirosona andatabatra boribory sy anadiovana ny tokotany mialoha ny anatanterahana ny fividianana. Henri Florian. Ny collectif des candidats mpanao politika maro samihafa fikambanana sy miankina Fraisamony pirenena ireo ray aman-dreny ara-drazana sy ny olon-tsotra maro samihafa no tonga namaly ny antsony vovonana fampidinina sy fanadanilanana ho fitadiavam-baolana iraisana eto amin'ny tany sy ny firenena teny Tsimbazaza tamin'ity androany ity araka ny antso izay nataon'ny filohan'ny anteny miram-pirenena sy ny teonivon'ny FFK maniandro ny omaly. Namafisy ny filohan'ny anteny miram-pirenena nandritra ny lahateny izay nataony tamin'ny fanokafana ny fotoana fa maro ny olana misy ankehitriny ka tsy tokony iandry ny vondrona iraisan'ny pirenena isika hamaizany olana izany fa ny samy malagasy no tokony ifampiresaka. Fanakam-hevitra isika rehetra nisy mananaty malay ihany koa dia hita fa tsika malagasy dia miavaka amin'ilay fihavanana. Ka tsy hiandrika hatrany nisitraky ny fony ireo mpanelamenana avy any ivelany fa isika dia mahay mifandamina mahay ny fomba fahatonana fanajana sy andaminana n'izao savorivory zao raharano sy tranga izao dia ny fihavanana ihany sy fanajana ny fahasambihavana ary ny fiainona na ny andaminy na ny tirany amin'izany fahatonana lahatambatra boribory izany. Namafisy ny filohan'ny FFK matrany ihany koa fa tsy maintsy hiaraha mitandro ny fihavanana ka antony nahatonga azy ireo nirotsaka antseritra amin'izao fanelanelanana izao. Ny foto-kevitra FFK no tena tsara. Ny firenena dia mandroso ravoazy ny fahamarinana sy ny fihavanana.
fa tsy maintsy iaraha-mitandro zany fahamarinana sy fiadanana izany. Koa maty iaraha-miatrika izany satria nanapa-kevitra ny SFM fa hanaiky handray anjara amin'izao dinika izay mitaria amin'ny fotoana firenena izao. Namafisy ny voamiera-panelanelana hatrany fa mampametra am-panontaniana ny zava-misy ankehitriny, indrindra fa ny fandikana-dalàna maro samihafa, ao ihany koa ny fandikana ny voalaza ny lalam-panorenana. Raha vao nanomboka titolo ty ka nahatsapa fa tsy misy budget rectificatif atao amin'ny Assemblée nationale dia velom-panontaniana zakay mpampianatra lalàna ary mpandinika fiarahamonina satria tonga dia tsapa fa nibolina ny fandehanany fitondram-panjakana tsy manaraka ara-bakteny intsony ny voalaza analam-pandrena. Dia azagana ianareo raha tany tsy manaraka ara-bakteny intsony analam-pandrena dia mikotana ny tany aman-danitra satria tsy fantatra intsony inona ny lalàna, inona ny fitsipika arahana satria araky nahipo zay lazaina hoe tsy azo ivalosana dia savolovoly ny vahoaka, savolovoly ny mpailalàna dia manontany tena aiza mbola amin'ity. Fotoana tokony andraisan'ny miaramila fanapahan-kevitra izao ho ny jeneraly Ramakavelo Désiré ary tsy tokony hitazam-potsiny izy ireo maloana ny zava-misy ankehitriny. Manana andraikitra amin'ny fampanajana ny lelam-pandorenana ny folo alin-da raha ny nambarany. Manana andraikitra ny folo alin-dany amin'ny fampanajana ny lalàna velona ary misanjana ny lalam-pandrenana. Atratratrany no lahatolo fanaisana andraikitra minaza hoe tso ataonareo takaronaina ny vahoaka malagasy tsara ny fahatarany folo alin-da fa manana andraikitra izy, manana didy izy amin'izany fitadiavana vahaolan'izany ary tokony mipetraka tsara ao anatiny saitsika folo alin-da atapetrika fa na dia votrotoroa raha mbola ao anatiny dia satria hoe matoa mahita vahaolana dia satria rotsaka tsetra amin'ny famana olana ny folo alin-da. Naritra ity fotoana ity ihany koa no namafisa ny vondro ny kandida fa teboka folo mazava tsara no antony mahatonga azy ireo mitaky ny anemorona ny fifidianana ka irosona ny tabatra boribory aloha ijerevana ny vahaolona iraisana hanadiovana ny tokotany mialoha ny hanatanterana izany fifidianana izany. Ny voalohany amin'izany dia tsy fanekenay an'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina sy Andriamatoa Saint-Jean Daniel Rajeranirina izay fantatra fa natory amin'izay frantsay latsaka ho faninana amin'ny fifidianana firenena. Misy fanekena ihany koa ny fitsarana azy mba lalam-panorenana hitsara na raha-pifidianana. Maro ireo didy izay mivoaka izay tsy mifanaraka na lalam-panorenana. Ny fahatelo, misy fahatomomba ny fomba fitantanana jona fifidianana atao ny voamiera mahaleotena misahana ny fifidianana na ny zeli. Tsy ho velavelarako amintsika fa afaka zarainay aminareo eo ny atsipria ny asamy malala izay tsy fahatomomban'izay tsika na ny fichier électoral na ihany koa ny lisy fifidianana amin'ny ankapobeny. Ny fahaefatra, ny tsy fanekena gouvernement anotanila sy mangarara izay mitantana mandritra ny fotoam-pifidianana. Ny fahadimy dia ny tsy fanekena ny fomba nanendreny ny fitsaranavo mba lalam-panorenana indromy ataona ny olona sahana ny andraikitra ny filoham-panjakana vonjomaika dia ny prime ministre Tsaya sy ny generaly Richard Ravalomanana. Ny fahaenina, ny tsy fanajana tompony andraikitra ny zofototra amin'ny fanehoan-kevitra ampilaminana izay voalaza ny lalam-panorenana ary niraisina ao anatin'ny bloc de constitutionnalité satria voalaza ao na ny pacte international relatif aux droits civils et politiques na koa ny charte africaine des droits de l'homme izay ambony ny lalàna misy eto amintsika araky ny voalaza ny lalam-panorenana ihany. Ny fahafito, ny fisiany lesoka eo amin'ny lalam-pifidianana mikasika ny famatsiam-bola ny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana. Ny fahavalo, ny ametrahana mialohan'ny fifidianana l'autorité nationale de régulation de la communication médiatisée na ny NRCM rehefa lany ny lalàna kanefa tsy tonga hatramin'izao dia dikirano mametraka an'izany. Ny fahasivy
dia ny anapahana raha-pifidianana solombavam-baoaka sy be ny tanàna ary mpanao-tsaina ny tanàna ary ny fahafolofahany ny famoahana tsy misy atakamba ny député fetra sy sy reo rehetra ny tanàna-potra amin'ny fiara-dalàna tao anatiny andro vitsivitsy zay. Noraisina antsoratra avokoa ireo sosikevitra rehetra avy amin'ny mpiantsehatra tonga nanatrika ny fotoana androany teny Tsimbazaza ity ary hamoaka fiankevitra ny foloany anteny miram-pirenena sy ny FFKM malohany ireo fitakiana maro samihafa ireo. Raha ny nambarany rehetra ny fanemorona ny fifidianana no vahaolana hisoroana ny krizy ara-politika misy ary havoaka fiankevitra tokana ny hevitra rehetra ary atolotra ireo antanatohatra maro samihafa. Raha ny nambarany foloany anteny miram-pirenena androany tamin'ny famarana ity fivoriana ity. No mofisn'ireo collectif des candidats nandritry ny fihaonana teny Tsimbazaza iny fa ny fifanantonana andatabatra boribory mialohan'ny anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena milina diovina ny tokotany ary apetraka ny fepetra rehetra mba hahazoana fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra. Nandritra ny fankankevitra teny Tsimbazaza androany no namafisa ny vondron'ny kandida fa tolona ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky-volo no ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao eo anatrehany tsy fanarahan-dalàna misy ankehitriny. Ary manam-panantenana fa fotoana lehibe ho an'ny firenentsika zao zavatra ataontsika androany zao ary janona amin'ny tantara zany satria tsy mbola misy ny firaisam-peo tahaka izao ho fananganana firenena tan-dalàna sy firenena vanina. Maninona moa tsika no miteny tan-dalàna raha mangataka fiamorana fifidianana antsika dia sahaby miteny fa ara-dalàna zany satria ny fifidianana ny maire hatramin'izao mbola tsisy resaka nefa be ny tanàn'ireo koa efa lany mandat ka nahoana tsy azo ahimotra ny fifidianana filohan'ny repoblika tsy hitako izay antony. Tsy feno ny fepetrafahana manatanteraka ny fifidianana raha nambaran'ireo kandida ary manaporofizany ireo fandikan-dalàna maro samihafa. Ny tiako lazaina ty ampiadohana dia izay atao amin'ny atoko malagasy miara-miainga faran'izay sarotiny amin'ny resaka demokrasia ary ho anay demokrasia dia ny lalàna aloha fanajana raha vaky teny lalàna firenena tan-dalàna reo ny dingana voalohany satria ny baharofo sy fandikan-dalàna dia mitondra olana foana ary ny vokany dia manimba ny fiainana isan-kanakaviny. Tsindriko manokana ny firenena avela ho an'ny taranaka ny antsika nitsonjovina androany fa ny antsika gamy efa vitavita daholo ihany. Ary amikasika ny fifidianana filoham-pirenena ity tsy ilaina tany sanantsony baharofo sy ny fandikan-dalàna ny tsy azo ivalozana na sy azo ivalozana tampoka indray fa ny tena tsindriko kosa dia ireo kory tsy tambo isaina nataonay tamin'ny fitsarana nanompo zany tamin'ny fanavaozana ny misy fifidianana izay tokony hifarana tamin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana janoary kanefa nitamina hatramin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana may ary avy eo dia tsy fantatra intsony aisika ka natonga amin'izao fanolanana ankehitriny izao. Ireny baroso fandikan-dalàna ireny dia fantatra tsara fa entina anaovana mpimamba ny fifidianana angamba aloha itso tsara ny fifidianana fa tonga ny fotoana mba hametrahany andre mandeha tsy miverina ny fepetra sy ny fifidianana madio anatin'ny fahamariny tanteraka eto Madagasikara manimba firenena amin'ny lafiny rehetra ity fanolana isaky ny 5 taona ity. Izany fepetra ho an'ny fifidianana madio sy anatin'ny fahamarinana izany no antoko ny tena fifandimbiasam-pahefana sy fahamarinana toerana ara-politika teny ilainy ty firenena ity ka mba hizorany amin'izay tena fampandrosoana marina. Namena iboky nanefa ny tompoko ireo mitotakevitra rehetrarehetra nataonay nandritra n'izay fotoana mavo zay ary nozaraina tamintsika teo. Ny safidy ny hetsika fotsy izahay nitanty am-pilaminana miaraka amin'ny collectif des candidats satria izay ny fanehoana fa isika vahoaka sy mpanao politika malagasy dia tia hanoratra tantara vaovao any Madagasikara mifantoka amin'ny soatoavina dia ny fihavanana sy ny fahamarinana lavy ny herisetra. Takena ihany koa ny ametrahana ny cour électoral spécial mba hitantana ny fifidianana filoham-pirenena raha ny fanazavana hatrany. Satria tsy maintsy amboarintsika ny cour électoral spécial tsy maintsy apetraka antsika io tokolatokobary mba hisy fifidianana tsara ohatrany tamin'ny 2012. Tsy maintsy hovana koa ny gouvernement tsy afaka ajanona amin'izao raha tsy mangaika ny gouvernement ampiasany candidat numéro 3 mba azahoany fandresena tsy azo ekeny zany. Zay zao dia nanao fifidianana rehetra nandray anjara natetika naresy
sauf filoham-pirenena fa ho avy izy io fa nandray anjara tsy ary nangalabaka jamais. Donc zany mety ny fijohona fametrahana ny correctorat spécial fametrahana ny gouvernement zay tantana ny tanjon'ny firenena ho an'ny fifidianana fa tsy hoe anao fampatsoana fa hitantana ny fifidianana mangarara madio sy ekely rehetra. Amin'ny endrika maro samihafa ny tsy fanarahan-dalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena ka tsy azo ekena izany izay mety hiteraka korontana indrindra fa amin'ny fanatanterahana fifidianana atao anaty bontolo. Izay reto koa dia mahatsapa fa tsy misy mihitsy ny fanarahan-dalàna eto Madagasikara. Ny fitokolanana eo amin'ny fitantanana ny rahampirenena, ny tsy fatombanana fitiarakarana fifidianana, ny fankaonana tsy teritery isan-karazany, ny fampiasana tsy ara-dalàna ny fitaovam-panjakana, volam-panjakana. Ny eriseka izay nitranga taminay mafoloany atokotiko Madagasikara anazy dia minazy tamin'tenareo manameloka tamin'ny teraka ny zavatra mitranga tamin'ny fisamborana ny président du parlementaire dimy zay tena tsisy tsy masina olona ny olona indrindra zany hoe tena manana ny maizary zany a. Takina ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekendrehetra tokony ahembotra ihany koa ny fifidianana noho ny tsy fampitombanana maro samihafa misy amin'izao fotoana izao. Nandritry ny tafafohy izay nataony candidat Ajo Andrinana Arvelo izay miara-dia amin'ny collectif des candidats tamin'ny mpanao gazety taorian'ny fivoriana Androany teny Tsimbazaza no nanamafisany fa fitadiavana vahaolana manoloana ny olana misy no antony izao fihaonana izao. Maro ny endrika tsy fanarahan-dalana misy ka tsy azo ekena. Maro ihany koa ireo tsy fahatombanana amin'ny sotram-pifidianana. Fanampanazavana. Ny fivoriana aloha isorana ny foloan'ny antenimieram-pirenena sy ny FFKM araky nitanareo mitady vahaolana tsika andaminana firenena misy reo tonga misy reo tsy tonga zay manapofo fa misy manana finiavana hitady vahaolana fa misy koa tsy manana finiavana hitady an'izay vahaolana zay. Ny zava-dehibe dia hoe mahatsapa ny voaka malagasy androany fa ilaina ny fandaminana mba ahafahana mampandroso ny firenena. Mahatonga hoe olona maro be ohatr'izao ny tonga eto ary solotena avy amina vonana maro samihafa dia samy mahatsapa daholo zany fa tsy mety fifidianana ity fa fifidianana atao letrezana fotsiny ary mety teraka korotana eto amin'ny firenena. Didy matompona ndraiky politika ny tena miaro amin'ny tsidirana amin'izay korotana izay. Raha ohatra moa misy minia hiditra amin'izany dia anazy manokana. Misy ireo fiantsoana nataon'ireo ray aman-dreny amin'ny mpitsara rehetrarehetra satria ny didim-pitsarana matetika no miteraka olana amin'ny raharaha politika toy izao. Profon'izany ireo solombavam-bahoaka solotsotra izay gadraina fotsiny izao kanefa ny mpanimba fananan'olona ny tenako manokana ohatra ny tory amin'ireo le olona nanimba ny fiarakodiako mbola tsy vitany ankety hatramin'izao. Eo zany dia efa misy fitsarana amin'ny tanila miteraka olana ka manao antsoavo amin'ireo tsara ny tompona ndraikitrarehetra teo mba hitsara araka ny tokony izy mba hitondra ny filaminana eto amin'ny firenena. Eo ihany koa ireo folo alina avahana manokana nareo maramila satria nareo maramila neny tena tandoka aromvoziny manaovy nareo ezaka manokana araka ny antso teo andaminana ny firenena fa nareo tsy force de répression fa avany amin'ny vahoaka ianareo tsy mpanao maintien de l'ordre ianareo fa miaro ny fiandrianam-pirenena mino fa enonareo miaramila zay antso nataon'ny olona toy izay mba hijoroanareo andamina nyty firenena. Tsy ny fitondram-panjakana anie zao no mitady fifidianany fa ny candidat anankitelo fa ny fanjakana koa ty hijoroantsika eto ty tsy azonareo tenenina hoe tsy fanjakana ny eto ary tena fanjakana mahasolo vahoaka satria antenimieram-pirenena ny eto. Fatandindindoza ny fiainam-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana vokatry ny fanitsakitsahana lalam-panorenana nataon'ireo androm-panjakana isa-tokony hoy ireo naneho ny heviny raha namaly ny fanasana nataon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy ny FFKM androany. Nambariny hatrany fa hitarika korontana eto amintsika ny fifidianana ho avy raha toka mbola ahitana endrika tsy fanarahan-dalàna sy osoka izany. Christian Jiby.
Maro tamin'ireo solombavambahoaka sy ireo herivelona rehetra ny tonga namaly ny antsony filohany antemimera-pirenena sy ny FFKM teny Tsimbazaza androany. Isan'ny teboka novoizina tamin'izany ny fitadiavam-baolana manoloana ny toedrarah misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Nambarany teo anivon'ny ACDDED teo aloha araka izany fa tsy hita taratra intsony ny matany demokratika ny Madagasikara. Ity farany izay nanamafy fa tsy tokony ho tanterahana amin'izao endriny fenosoka izao ny fifidianana ho avy. Ny zava-misy dia sarotra anaovana fifidiana amin'izao ohatran'izao satria ny olona rehetrarehetra dia mangataka hoe ahemoro na foany mihitsiny dia amboarina ny tokotany dioviny tokotany vao manao ny fifidiana antsika. Inona mahatonga ireo olona ireo miteny an'izay? Mitanila ny fitondram-panjakana zany hita zany. Ka raha ohatra ka mitanila anao manao zavatra dia efa tsy mety zany. Tsy misy zany candidat-panjakana zany fa candidat rehetra dia mitovy. Ka raha mitanila ny fitondram-panjakana dia efa tsy mety. Dia mitanila koa ny ACC tsy mety. Mitanila ny CENI tsy mety. Rehefa mitanila ohatran'izany dia tsy mety zany amin'ny fifidianana. Mila averina tsy mitanila, mila olona tsy mitanila. Nasorona président sénat aloha tsy ho intérim. Rehefa naverina indray anankiray le vaovao natao intérim tsy mitarika conseil hony. Tsy misy zany. Ito amintsika eto misy an'izany. Ka zany endrika tsy fanaran-dalàna zany dia tsy mety zany. Miverina manara-dalàna daholo antsika. Ny aty ohatran'izao efa tsy manara-dalàna indrindra ka fifidiana, mahahoana eky zavatra iseho. Zay zany mahatonga antsika miteny hoe mampivory an'ireto olona reto ao anatin'ny tranobe eo dia andinika ahoana fomba atao mba hisiny fifidianana milamina, mazava, transparente, ekeny be sy ny maro. Zay zany ny antony zao. Tsy vahaolana intsony araka izany ny fifidianana fenosoka amin'ny 29 Novembre ho avy izao. Hoy ny teo anivon'ny antoko kitana. Tokony ho lara-pahamehana ny fiaraha-midinika, handrosoana vahaolana manoloana ny toedrarah eto amin'ny firenena. Sy ny élection no mampandrosa an'ity firenena ty élection présidentielle fa misy problème idina zavaiky teo. Aleo aloha zany asika manao an'le fondation de la nation et réconciliation nationale de diovina daholo ny tokotany rehetra manodidina ty Madagasikara ty mba ahafirenena asika. État nation asika zay vao mirosa am'zany fifidianana zany. Ka eto moa zany dia isoragna ny voalohany anteram-pirenena sa mizoro fasahirana ireny hoe ato aloha ny fifidianana amin'ny 16 zao nefa izy agnatiny TGV. Fasahina reny. Fasahina ka dia ny irina dia agnatanteraka anazy. Ary ty koa dia efa miroso io tonga dia fandroana ariva avao dia efa hoaternana amin'ny CENI nefa napakevitra olo be dia be teo. Saresiny vahoaka marobe io ny zava-drehetra. Ary raha zavaiko teo problème ny Andry Rajoelina tsy afaka miatrika amin'olo. Tsy afaka miatrika amin'olo izy satria tsy manana capacité de discussion izy. Etsy ankilany, tsy tazana nandritra ity fanasana nataon'ny filohany antemimera-pirenena ity ihany koa. Ny teo anivon'ny zandarmarie-pirenena sy ireo manamboninaitra eo anivon'ny mpitandron'ny filaminana. Raha nampiantso ny manam-pahefana rehetra ny tato amin'ivon'ny Assemblée nationale dia nieritreritra zay mba hahita ny folo alin-dahy. Nieritreritra zay mba hahita ny eo anivon'ny police pirenena sy ny gendarmerie. Mino zay fa androany izy ny tsy ho avy fa mety rapitro izy mety ho avy na ny afaka rapitro izy mety ho avy ka andre ny fiantson'ny ray aman-dreny zay tena ataontsika hoe ray aman-dreny ka ho avy izy ary iaino ny feon'ny fieritreretana sy ny fahamarinana eto amin'ny tany sy ny fanjakana mba handraisany andraikitra tokoa fa izy ireo ihany koa sisa no andrasana fa mandeha ila raha tsy eo ry zareo. Mpanao politika, firaisamonim-pirenena, ray aman-dreny ara-panasy sy ny maro hafa araka izany no tonga namaly ny antson'ny filohany antemimera-pirenena sy ny FFKM tena Tsimbazaza androany. Tapaka nandritra ity fihaonana ity fa emotra ny fifidianana izay nokasaina ho tanterana ny 29 Novembre ho avy izao. Andrasana araka izany izay mety ho fanapakevitry ny ACC sy ny CENI manoloana izany. Tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny fanaovana tsinotsinona ny antemimera-pirenena sy ny fitazomana ny solombavambahoaka fetrara lambizafimbololona eny amin'ny sampana eloka be vava fiadanana raha nidina an-dalambe nandritra ny etsika fotsiny alarobia lasa teo hoy ireo solombavambahoaka ny Madagasikara androany. Ireto farany izay mitaky ny amoahana vonjy-maika ity solombavambahoaka ity ary mitaky ihany koa ny fanemorana ny fifidianana ho avy.
Tsy azo ekena ary mialohan'ny lalàna velona eto amin'ny firenena ny fisamborana solombavam-bahoaka ao anatin'ny fivoriana ara-potoana. Hoy ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara androany manoloana amin'ny fisamborana ny solombavam-bahoaka fetra rahalamby zafimbololona nandritra ny hetsika fotsiny alarobia lasa teo. Pirofo mitoaka amin'ny tenda araka izany fa tsy mandalina amin'ny mahatanitandalana intsony ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara izay manao antsava amin'ny vahoaka malagasy manoloana amin'ny fanintsakitsahana ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Tena pirofo mitoka amin'ny tendany ary tena fampanenoana lakilosy ho an'izay mbola tsy taitra hoe tena efa ao anatiny tsy ara-dalàna tanteraka isika eto Madagasikara ary mila miara mihetsika tsy hoe ny famoahana ny fetra avy ao am-ponja no tena zava-dehibe fa ny famerenana ny Madagasikara ao anatin'ny ara-dalàna ka mamerina ny antso amintsika rehetrarehetra malagasy tsirairay isa tokantrano tandindondoza ho eo amin'ny firenena ho avy ny baranahana eto Madagasikara miroso any amin'ny fiemorana ny firenentsika amin'izao fotoana izao raha mbola avelantsika ivalapatra sy anao fanaparam-pahefana ireo mitazona any fetra ralahy mizafimbololona raha zavy tsy mialina voafidy tao amin'ny boribory tamin'ny fahadimy any am-ponja amin'izao fotoana iadivantsika ho an'ny tombotsoa-pirenena, ho an'ny fiandrianam-pirenena, ho an'ny malagasy tsirairay izao. Namafisin'izy ireo hatrany fa tsy misy lalàna eto amintsika izay mamaritra fa afaka ataony misambotra solombavam-bahoaka ao anatin'ny fivoriana ara-potoana, indrindra ao anatin'ny fampelezan-kevitra raha ny fanazavana hatrany. Ny fanenjehana solombavam-bahoaka indrindra fa ao anatin'ny fotoam-pivoriana ohatran'izao amina fanehoan-kevitra dia tsy azo atao. Lalam-panorenana amin'ny teny an'izany. Zahay sady faritan'ny lalam-panorenana ny lalàna amin'ny fiainay no faritan'ny fitsipika anatiny. Raha ohatra zany ka hanao fanadihadiana any solombavam-bahoaka fetra zareo dia tsy maintsy mbola misy taratasy miainga avy aty. Dia raha ny marina zany rehefa tsy azo an'izay dia tsy manara-dalàna ny fitazomany anazy any dia tokony alefa mody izy. Fa ary zareo mbola mitady hevitra hoe inona ny fomba ataony hialana ny lalàna marina. Dia ny hafarany dia tohizan'ilay manao prorogation an'ilay garde à vue izany mba hitadiavany mikimaky aloha inona indray ny hevitra satria tsy manome taratasy ny avy aty amin'ny filohan'ny teny miram-pirenena ary efa nyteny an'izany ito anatin'ny fivoriana hoe za tsy hanao sonia zany. Hatreto mbola voatazona eny amin'ny sampana eloka be vava fiadanana ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara fetra rahalamby zafimbololona izay voafidy teto Antananarivo tao amin'ny boribory tany fahadimy. Hemitra amin'ny latsinainy ho avy izao kosa ny famoahana azy raha ny fanazavana hatrany. Fazary lasa kilalaon-jaza ny fitantanana ny firenena raha ny zava-misy tato anatin'ny 3 volana farany hojerena. Taoriana ilay couvre-feu nasiana dia nofoanana indray. Ny potra indray tia ny manaraka. Nandritry ny filan-kevitry ny ministra Al no tendrena ny tompon'andraikitra vaovao eo anivon'ny zone de défense et de sécurité du CUP Antananarivo. Ora vitsy taty aoriana novaina ny anarana ka jeneraly hafa indray no nasolo azy. Mandroso memitra, anao tsy anao sa mahay volotratra. Io no fanontaniana mipetraka taorian'ny fiovan'ny anarana tamin'ny fanendrena ny commandant eo anivon'ny zone de défense et de sécurité du CUP Antananarivo auprès de l'état-major des armées. Raha ny zava-nisy no tendrena nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny général de brigade Andriana Antenaina Félicien Arthur. Izy no commandant eo anivon'ny zone de défense et de sécurité du CUP Antananarivo. Ora vitsy taoriana io anefa akory ny agagana fa niova indray ilay anarana. Ka lasa ny général de brigade ter zafindra vola mananary velo Didier no voatendry ho commandant eo anivon'ny ZS CUP Antananarivo. Ataovy sérieux araka ny fomba fitenin'ny tanora. Firenena ny tantanana manamboninahitra général no tendrena nefa izao mandroso memitra izao ny prime ministre Ntsay Christian sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Fihetsika sy fanapahan-kevitra feno tsy fahamatorana ve sa tsy matoky itson'ireo manamboninahitra eo anivon'ny tafika ny mpitondra. Io no fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao. Raha ataoko sarisary tsotsotra tombatombanana ny zavanitranga natao amin'ny lapan'ny Mahazoarivo. Nandeha nidinika sy ny adevitra ka nankatoavana fa ny général de brigade Randriana Antenaina Félicien Arthur no tendrena ho commandant eo anivon'ny ZS CUP Antananarivo. Mety efa nareny olona voakasika ny faly niaraka tamin'ny ankohonany sy ireo namany tamin'io andraikitra vaovao ho zanio. Tampoka teo anefa niverina nijery ka anaran'olona hafa indray no tao. Eo ny amin'iny fa ny azo antoka aloha efa marefy ny fifampitokisana eo amin'ireo olona ao an-dapa sy ny miaramila ka mahatonga izao fanapahan-kevitra mivadibadika izao.
ny zone de défense et de sécurité du coupe Antananarivo izay miandraikitra mandrindra ary mibaiko ireo miaramila eo anivon'ny tafika malagasy atao anatin'ny fiarim-padidina Antananarivo ka stratéjika ho an'ny mpitondra ho fiarovana ny toerany sy andravana ireo mpanao fihetsiketsehana ampilaminana. Raha ny fantatra efa tsy nitovy fomba fijery ireo mpitarika eo anivon'ny EMO izay vondrona ny polisy pirenena, ny gendarmerie pirenena ary ny tafika malagasy ka antonona ny lona ny commandeny ZS izay nitendrena tamin'ny volana martsa 2024. Ny mivoaka avy eo anivon'ny folo an'da ihany koa efa tsy resy lahatra intsony amin'ny baiko mena sy asaina ampiarina amin'ny vahoaka malagasy eny Kanja ny eo anivon'ny tafika malagasy ka isan'ny antony nahatonga izo fanesorana tompon'andraikitra teo aloha izao ka nanendrena ny solony. Manamafy izay fahasahiranany ao andapy izay ihany koa ny fanapa-kevitra miovaova tamin'ny fanendrena izay ho commandant ny ZS coupe Antananarivo tamin'ny filan-kevitry ministra farany teo. Ahitana taratra izany fahasahiranany izany ihany koa ny fampitomboana nisan'ireo folo alindahiny Kanja andrava ny hetsika mpilamina ny vahoaka malagasy. Izany hoe nampiana 500 izy ireo ka lasa 504 raha 3 nisan'ny folo alindahy nanakana ny fidirana teo amin'ny kianjany 13 Mey sy nandrava ny hetsika fotsy teo aloha. Fampitomboana nisan'ny folo alindahy izay hitarafana fa efa marefina eo anivon'ny fitondrana ary manakaiky ny fandresena ny hetsy-bahoaka na atao ampilaminana azy. Vahoaka izay tsy mitady fifandonana fa mitaky fifidianana madio sy mangarahara sy fanarahana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny ihany koa netsika amin'ny sainy vetivety ao anaty dokam-barotra fohy aorian'izay ny tapany faharoa ny fampahalam-baovao rehefa avy eo ary. Découvrez de nouvelles sensations. La fibre Go est chez vous pour 99 000 arrières par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 arrières seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao isorana trany ianao tomboka lasy tompo vavy mbola manaraka ny fahitalavitra kolo mamerina ny araba ary asaina trany ianao anjo izany hatramin'ny farany manoloana nisy fanaran-dalàna sy ny fanitsakitsahana olombitsy ny lalam-panorenana amin'izao fotoana mitombo isa-trany ireo fikambanana tsy miankina antoko politika ray aman-dreny ara-drazana sy ara-panahy firaisamonim-pirenena sy ny maro hafa resy lahatra amin'ny tokony anemorana ny fividianana feno osoka kasaina atao ankery ny fahina ny volana novambra ho avy izao sy ny tokony hirosona amin'ny fanovandrafitra sy ny fividianana madio sy mangarahara ary ekendrehetra ny firosona amin'izany izay vahaolana tokana ampilamina ny Madagasikara ary koa isorohana ny krizy raha ny fanambarana hatrany. Miaiky ny tsy fetezana sy ny fandikan-dalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny avokoa ireo fikambanana tsy miankina, antoko politika, ray aman-dreny ara-drazana, ray aman-dreny ara-panahy sy ireo hery velona rehetra tonga namaly ny antso ny filohany antenimieram-pirenena sy ny FFKM androany hitadiavam-bahaolana ho an'ny firenena. Raha nambaran'izy ireo, vahaolana ny anemorana ny fividianana ho filoha-pirenena feno osoka izay kasaina tao ankery ny 14 ny volana novambra ho avy izao, fa ihany koa ny firosona amin'ny fanovandrafitra araka ny fanambarany vondron'ny kandida ombenombeny nadritra ny hetsika mpilaminana ny tantirana izy ireo. Tsy ara-dalàna ny fifidianana misy eto amintsika. Ny antony tsy voahaja ny lalam-panorenana dia ho anay ato anatin'ny gasy mifankaty dia miendrika raha ohatra ka ataontsika hoe diovina mihitsy aloha ny olana misy amin'ny alalan'ny élection eto Madagasikara mba tsy sinina fiverenana
krizy verimberina eto amintsika dia mendrika sararana zany raha ohatra ka ahemitra ny fifidianana tompoko. Zay dia efa mino sy manantena fa efa fotoana zao fotoana lehibe amin'ny fiovandrafitra tanteraka eto amin'ny firenena. Tsy vitsy ihany no nilazan'izay fiovandrafitra zay tao satria ny antony dia tsotra be. Raha antsika hita teo fa fotoam-pivavahana no nanombohana ny fotoana tato amin'ny fiainana demokratika eto anivon'ny antenimieram-pirenena zay republikanina. Zany fotoam-pivavahana zany mandritra an'izao fotoana ivoriana sy ny mbavamboaka izao vavaka atao anatin'ny rafitra republikanina zay azo lazaina fa tsy ara-talàna nefa rariny satria ny republikanina dia fanjakana laika. Zay zany aloha voalohany. Faharoa manarakaraka an'izany manentana an'ireo ray aman-dreny ara-drazana rehetra mba hijoro amin'izay amin'izany fiovandrafitra zany. Fa maninona no hoe hiova rafitra ny ara-dalàna rehetra zao dia efa tena voasoso tanteraka hatrany amin'ny faratapony hatrany amin'ny ataontsika hoe sehatra lalàna ambany indrindra. Efa tsy mety zany le rafitra ka zay dia tena mitako mihitsy fiovandrafitra tanteraka ho an'ity firenena ity. Raha ny fahitana iray aman-dreny ara-panahy aloha zany ny fifidianana feno hita fa tena feno hosika mihitsy ary tena fa misy fitangolanana mitongilana mihitsy araka ny fandinena azy dia tsy mety eo aminay ara-panahy satria manahira fa Jesosy Kristy tsy mba tiady tsy tiako ny azy ny fanatitra alatsadra voalazany amin'ny boky ny Amos agny zay tsy mba tiako ny fanatitra alatsadra ka ity efa misy latsadra sahady dia ny olona zany no atao sorona ka amin'izay ara-panahy zany mandeha ara-panahy dia efa mamperitreritrana sahady ary efa mampisalasalanay sahady no mandinika an'izao fifidianana zao raha zao no mitoy ho tantara hafa ny firenenantsika malagasy ty tantara hafa ty fa tsy mety tsony tsy mety eo aminay tokony ajana ary tokony antsahatra aloha fifidianana ahematra mihitsy amin'ny taona ty mety tsy asina mihitsy zay mba agnatin'ny eritreritiko aminay manokana sy ny namanay rehetra zay mpiara tonga ty daholo olo efa mandrivony amanalo na eo azy izay faharesendatry ny herivelona rehetra ny amin'ny hanemorana ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fananganana rafitra vaovao isana ny fikarakarana ny fifidianana ekeny rehetra izay itontolona amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra mpilaminana an-dalambe hoy ny eo anivo ny sendikan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Ny mahakasika ny tolona moa zany io tsy mihemitra io satria ny antony tsisy akoatra ny tolona ary ny fanehoana firaisan-kina eny an-dalambe rafa maneho fanampena-tsofina sy firarahina ohatran'izao ny fitondram-panjakana hatramin'izay ka dia manentana ny rehetrarehetra. Misy ny resaka atao ambony latabatra fa misy kosa ny famahana olana ary mahava olana dia ny fidinana an-dalambe iarahana maneho hevitra miaraka amin'ny olona rehetra zay tsy manaiky intsony ny jadona sy ny fanaovana botolo sy fanerena ny isian'ny fifidianana. Andrasana izay mety ho vozotra ity toetra raha-pirenena ity raha ny hita aloha hatreto efa mihatonga saina hatrany ny ankamaroan'ireo vahoaka tompona ndraikitra sasantsasany eto amin'ny tany sy ny firenena. Nivoaky ny feikevitry ny vovonana notarin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy ny filohan'ny FFKM nampiantso ny herivelona marobe izy ireo androany miombon-kevitra ireo ray aman-dreny sy manam-pahaizana ary manam-panahy rehetra fa tsy tokony atao fifidianana filoham-pirenena malagasy amin'ny 20 ny volana novembre io. Matoan-dahatsoratra avy hatrany. Ny ray aman-dreny eto amin'ny firenena mihitsy no mijoro mandray andraikitra amahanana izao fifandroritana sy tsy fidivi-kevitra politika mampiditra ny firenena amin'ny kizo izao. Raha mbola manana fisainana sy toe-po ary toe-panahy malagasy dia miaindro sy manaiky ray aman-dreny. Ny zazamani no tsy makatò ray aman-dreny ary mibirioka amin'ny lalandiso. Iza ireo vitsanisa matahotra hiady hevitra andatabatra boribory. Iza ireo tsy matoky tena hiady hevitra sy fandresy lahatra asomarina ny firenena. Iza ireo mamita tena amin'ny famorina olona te hiala voly amin'ny artista sy ny fizarana vola sy tambo samihafa. Tsy afaka entina andatabatra boribory hiady hevitra ny famorina olona misy artista sy fividianana safidy. Tolasy zany anefa no atao vato misakana tsy hirosona amin'ny fiaraha-midinika. Mazava zao fa isy ny iziriziry fotsiny izao ary anao kiribiby
anatanterahana io fividianana nomanina tanatiny tsy fanaran-dalàna sy osoka ary kajikajy ampandaninana rajoelina io. Mihevitra izy ireo fa hipetraka ho fanambarana ambony latabatra fotsiny ihany ireny mivoaka etsero ireny ary mila lao fotoana anaovana lazonady ireo pomban-drajoelina. Tena hoy izay tokoa ve? Nefa olobe eto amin'ny firenena daholo no mikaondoa namoaka azy. Efa mandeha ny antso isin'ny hery fampiarana ireny fanambarana ireny, izay ilay atao hoe force exécutoire. Manana an'izany Madagasikara ary azo antoka fa tsy iraviravin-tanana ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena. Mila mahay mifandefitra ary mampandefitra ny ambopony ireo mpisehatra politika rehetra eto Madagasikara. Tsy vahaolana ho an'ny fiainam-bahoaka ny fizirizirina noho ny fitiavam-pahefana sy ny fikirizana ifikitra amin'ny fahefam-panjakana. Tsy hemitra hatramin'ny farany ireto mpanelanelana mitady vahaolana ireto. Ireo vondron'ny kandida manao hetsika fotsy, vonina ifampidinika hatrany, hitadiavana fanarahana politika, anovana ireo rafitra rehetra mikirakira ny fifidianana, anovana ny governemanta tsy tanilana amin'iza na amin'iza. Izay ilay fanadiovana mialohan'ny anaovana fifidianana. Ho an'ny ho avin'ny firenena, milamina sy tena eken'ny rehetra no antony izany rehetra izany. Raharam-pirenena izay hatrany dia mivahoana amin'ny voalazan'ny lalàna. Tsy mifanaraka amin'ny sady tamifeny mpitandro ny filaminana ny fihetsika nataony ireto farany tamin'ireo vahoaka maneho ny hevitra ampilaminana. Hoy ny mpiarin'ny zon'olombelona avy eo anivony ny mouvement jeunesse et citoyenneté. Ny fihetsika ireto mpitandro ny filaminana ireto izay tsy ahivona fa manitsakitsaka tanteraka ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona izay nosoniavin'ny Madagasikara. Hoy hatrany ny fanazavana. Taorian'ilay herisetra nininy mpitandro filaminana natao tamin'ireo olom-pirenena naneho hevitra ny filaminana teny Mahamasina ny alarobia lasa teo, nanatitra taratasy fampatsiahivana ho an'ny prefet an'Antananarivo renivohitra Ravelonarivo Angelo, teny anivon'ny prefektura Tsimbazaza mikasika ny andraikitry ny mpitandro filaminana araka ny voalazan'ny lalàna androan'ny mpiaron'ny zon'olombelona avy amin'ny mouvement jeunesse et citoyenneté. Ny mpitandro filaminana natao hanompo vahoaka, izay ny voalazan'ny lalàna fa tsy hampiasa hery amin'ny olom-pirenena raha toa ka manakorotana ireo mpitolona mitandro ny filaminana ireo mpitolona manifestant pacifique ireo raha ohatra ka manakorotana ampiaro amin'ny lalàna fa raha maneho hevitra an-dalambe ihany koa izy izay zo ampanjakana ny demokrasia sy hipetrahan'ilay fitondrana tsara tantana dia aoka ho arovana araky ny adidy sy andraikitra ny hiraka indrindraindrindra nampanaovana mitandro filaminana hoe ny hiaro ny vahoaka sy ny fananana. Ary izay tsy nahita hoe nisy fanakorotanana nataon'ireo olom-pirenena maneho ny hevindreo fa misy hafa manakorotana izay navoaka tsokitsoko aloha izany raha navoaka tamin'ilay ny ainy vakijery ireny mba ny hipetrahany ihany koa ny tsy fitanilànana re andriamatoa prefet ny impartialité na ny neutralité voalaza ao amin'ny lalàna andriamatoa prefet raha tsindrinay foana ny hoe tsy tokony ho influencer amina politika na mpanao politika ny mpitandro filaminana amin'ny maha-militaire azy dia tokony hijoro amin'izay hiraka nampanaovana azy izay izy hoe hiaro ny vahoaka fa tsy handany amin'ny mpanakorotana na hiandany amin'ny mpaneho manifestation pacifique. Raha iverenana hatrany zavanitranga teny Mahamasina farany teo iny, vao hitsakitsaky ny mpitandro filaminana tanteraka ny fifanarahana iraisam-pirenena izay nosoniavin'ny Madagasikara. Izay zavatra izay aminay mpiaron'ny zon'olombelona dia ataona hoe atteinte à la vie na fanohitohinana ny zo iaina sy indrindra ankoatran'iny fitifirana iny misy ny ihany koa ny herisetra hafa toy ny hoe nampiasana herisetra toy ny soumission à la torture. Madagasikara isan'ny nanasonia ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona nankatoavin'ny Madagasikara izany ary manana adidy sy andraikitra ny manam-pahefana rehetra anaja izay fanambarana nosoniavin'izay. Tsy izay nefa ny zavatra misy ankehitriny fa fanandevozana amin'ny endriny moderna antsoina an'ilay hoe militarisation ny zavatra misy ankehitriny. Hidina an-dalambe ihany koa, hijoro amin'ny mampiaro ny zon'olombelona azy, hiadina amin'izay herisetra ataon'ny mpitandro filaminana amin'ireo olom-pirenena maneho hevitra amin'ny filaminana izay, fa ihany koa hanamafy ny fitakian'ireo vahoaka ireto mpiaro ny zon'olombelona avy amin'ny mouvement jeunesse et citoyenneté ireto raha mbola mitoy ny fampiasan-kery ataon'ny mpitandro filaminana amin'ny vahoaka. Andrasana anatin'izao taratasy fampatsiahivana ny andraikitry ny mpitandro filaminana izao araka izany ny fampiarana ny voalazan'ny lalàna ahafahan'ny olom-pirenena haneho hevitra ka lalàna tsy misy herisetra.
Fanolaviny teo anivon'ny état-major malagasy ny taratasy fanambarana fiombonam-ben'ny syndicat ny mpiasa malagasy androany. Tsy misy afa-tsy nitafika malagasy hoy ny FSMM nitandroka ary nivozona afaka many olana eto amin'ny firenena ankehitriny. Fotoan'izao ijerena vahaolana maika raha ny fanazavana. Nanatitra taratasy teny anivon'ny état-major malagasy Titsy Andohalo androany ny fiombonam-ben'ny syndicat ny mpiasa malagasy. Votoatiny antsona tao amin'ny tafika malagasy ny tokony andraisana izy ireo fepetra maika manoloana ny zava-misy ankehitriny. Tsy azo leferina ary mety hiteraka krizy lalina ho an'ny malagasy ny misotro ny zava-misy ankehitriny hoy ny fanazavana. Manoloana ny toedrarah misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny andro lehibe eto amin'ny firenena ny fiombonam-ben'ny ny syndicat ny mpiasa malagasy satria fantatsika fa raha tandondomondoza ny firenena mandrandriranantsy ny vahoaka vohitsakitsaka ny lalam-panorenana ny mpitandro ny filaminana sasatsasany lasa erim-pamoretana ka say mandratra sy mamono ny mpiarabe laminy anisan'izany nandratra mpanao gazety dia izay no nanatonana ny dernier rempart ny tafi-bahoaka mba handray andraikitra ny fanandrify amin'izay ny rehetra afa-tsy ny eo amin'ny fitondrana dia samy mahatsapa fa latsaka ankanterena tanteraka isika ankehitriny ary ahina ny isin'ny ady an-trano koa noho izany tsy te hanan-dratsy ny FSMM ary matsiaro ho manana didy amanandraikitra amin'izay firenena iombonan'izay olana malagasy vahaolana avy amin'ny malagasy ho fanorenana sy fanarenana firenena tena malagasy ho an'ny taranaka malagasy. Miamboadity ny tafika malagasy raha toa ka tsy mamaly ny fanambarana raha ny fanazavany. Hiapaka mivantana amin'ny mpiasa malagasy ny tsy fahatombanana eto amin'ny firenena ankehitriny raha mitohy. Ankoatra ireo ray aman-dreny ara-drazana sy ara-panahy manana andraikitra ny tafika amin'ny fanavotam-pirenena. Mivanta amin'io moa raha tsikatra ny odikotina, makatsy, telefona, makary, ny valiny amin'ny farany tsy nandray zareo. Zareo moa zany soarina gaga ndray hoe miamboadidy ve zany zareo sa ahoana tsy nandray an'le taratasy androany zay dia tsy fantatsika zany inona ny tena tohiny ao anatin'izay rehetrarehetra iny fa ny tsara tenenina fotsiny zany ao anatin'izy dia hoe fotoanan'izany zao tokony andraisana fepetra. Mety eritreritra nareo hoe nareo ve zany maniraka anao resaka directoire militaire tsy zay ka hoaseho anareo le taratasy nalterinay tao fa zareo no matahotra mandray an'la taratasy dia tsy hita moa zany aiza moko nitafika zay tandroko ary nivozona matahotra mandray taratasy avy ety amin'ny syndicat io dia tsy haitsika hoe inona sa ve mbola eritreritra zareo fa tsy makivy zany mbola iverina zay Andrasana izay mbola fiovan-kevitra ny tafika malagasy manoloana izany raha nambaran'ny FSMM. Ankoatra ny tsy fahatombanana amin'ny fikarakarana amin'ny fifidianana ankehitriny, marary ny sosialim-bahoaka toy ny vetim-piainana sy ny fampanazana ny zoma-olona. Androany no namoaka ny valim-panadihadiana mahakasika ny toetoetry ny mpitondra sy ny vinam-piarahamonina ny teo anivon'ny FES. Fanadihadiana izay natao tamin'ny olona mahery 510 tamin'ny faritra maro teto Madagasikara. Mizara telo mazava tsara ny voka-pikarohana. Voalohany ny mahakasika ny toetry ny filoha, ny faharoa ny mahakasika ny vinam-piarahamonina ary ny farany mahakasika ny fidiran'ny olom-pirenena an-tsehatra. Nelahy Naivson. Nampahafantatry ny FES tamin'ny fomba ofisialy androany ny voka-panadihadiana mahakasika ny fanadihadiana nataon'izy ireo nanomboka ny volana Jona hatramin'ny volana Septambra lasa teo. Fanadihadiana izay natao tamin'ny olom-pirenena manodidina ny 320 tamin'ny faritra maro teto Madagasikara. Fanadihadiana izay nentina nanaovana fitsapakevim-bahoaka mahakasika ny toetoetra tokony ananan'ny mpitondra sy ny vinam-piarahamonina ao an'i Madagasikara andrasan'ny olom-pirenena. Tamin'ny fanadihadiana 420 isanjaton'ny malagasy no nanamafy fa tokony malagasy irery ihany tsy misy akoatra izany ny zom-pirenena ananan'ny filoha mitondra any Madagasikara. Ny 2 isanjaton'ny olona nanaovana fanadihadiana ihany no nanaiky fa afaka manana zom-pirenena roa any filoha. Marobe ihany koa ireo singa izay hatakin'ny olom-pirenena raha ny voka-pikarohana. Lavalava le izy ao misy ny tranche d'âge 40 à 60 ans aloha zany ny mety hoe taonany milaza ihany koa ny malagasy fa mila kristianina le filoham-pirenena mitondra ny Madagasikara, mila manao lara-pamena ny fampandrosoana ny fiompiana sy ny fambolena
PDP. Eo misy ny critère physique, critère moral, misy ny critère ihany koa hita ao anatin'ilay vinam-piarahamonina manasa antsika angamba ny mety midécortiquer azy mahita anazy rehefa fotoana. PDP ny hita ao anatiny ao fa en tout cas ny tsara fatarana misy ny navohitry ny olo-pirenena nanaovana le enquête qualitatif ny resaka tamberina andraikitra, misy ihany koa ny resaka fiadina amin'ny kolikoly zany rehetra PDP le marojefy sarotra ho anany tanisana azy zao zany fa maro mandrafitra ny hoe tony ao tokony ananana. Mizara telo mazava tsara ny avoka-panadihadina. Voalohany ny mahakasika ny toetoetra ny aflo, ny faharoa ny mahakasika ny vinam-piarahamonina ary ny fahatelo farany ny fidirana ny olom-pirenena antsehatra. Miroso amin'ny fampafatarana ny avoka-panadihadina ny eo anivon'ny FES amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Misongadina aloha zany dia eo amin'ny misy salanisa anankiray zao hoe milaza fa roa amby sivifolo isanjato eo ny olona manamafy fa andeha hifidy, zany hoe olona efa misoratra anarana ao amin'ny lisy mpifidianana ka andeha hifidy. Zay zao tahana amin'ny fanadihadina nataon'ny FES tamin'ny 2020 araka tamin'ny ATW dia niakatra le izy. Eo ihany koa ny fahafantarana ny fiakaran'ny intérêt politique an'ny olo-pirenena tsotra eo amin'ny 52% eo le izy misoratra ao anatin'le fanadihadina. Hita ihany koa hoe manomboka mialina amin'ny resaka rara politika ny olo-pirenena. Maro dia maro ny taremarika hita ao anatin'le izy fa zay aloha zany ho an'ny maha-FES azy maha-FES fondation politique azy dia taremarika mahakasika an'izay conscience politique sy conscience démocratique zay no tena mijereny FES tao anatin'le fanadihadina. Katreto aloha zany mampiela anazy. PDP ane no mpiara-miombona antoka ihany koa afaka mety maka ny relais. Raha ho an'ny FES manokana aloha zany dia ny mamoaka anazy ahafahan'ireo mpisehatra rehetra ao amin'ny politika, zany hoe ny acteur politika rehetrarehetra, ny fiarahamonim-pirenena, ny mpanapa-kevitra, ny antoko politika, ry zareo amin'izay no mety mandray an'ny toyany avy eo angamba ny mety zay ny azo lazaina fa ny anjaran'ny FES dia nanao an'ilay fanadihadina mamoaka azy manaparitaka azy eo tsika afaka manokatra ny fampiresahana raha toa ka misy fampiresahana ilay. Anampina ny zotra-pifidianana no isan'ny antony nahatonga ny FES nanao ny fanadihadina sy ny famoahana izany raha ny fanazavana hatrany. Indray mbaba mahakasika ny Madagasikara Airlines dia tombontsoan'olombitsy hatrany no mamaika ny mpitondra fanjakana ankehitriny ho ny Paitoekarina raha tsy raha ny hita tamin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly amodika ny kompania mpitaterana Madagasikara Airlines ny plan d'affaires anankatoavan'ny fanjakana Omaly fa ihany koa animba ny sehatra ny fizahantany izay tsy mbola tafarina hatramin'izao. Amodika ny orinasa-mpanjakana izay efa mitsipozipozy ny drafitra ara-barotra izay iverin'ny fanjakana anarenana ny kompania mpitaterana anabakabaka Madagascar Airlines ho ny fanio-kevitry ny Paitoekarena. Araka ny tapaka tao anatin'ny filan-kevitry minisitra Omaly raha iverenana ifantoka amin'ny fampiroboroboana ny sidina anatiny ny kompania Madagascar Airlines manomboka izao ary mikasa anampy fiaramanidina misy roa ATR 72 sy Embraer E1 amin'ny volana aprily 2024. Ankoatrany ho tonga indray satsia ireto fiaramanidina ireto plan d'affaires izay marokajy ambadika ihany koa ho tombontsoan'olombitsy ity fanapahan-kevitra noraisina ity izay animba ny kompania mpitaterana anabakabaka Madagascar Airlines ho ny fanio-kevitra zafy mahova Serge. Misy zavatra maromaro koa mampieritreritra hoe amin'ny fotoana io nampidiritsika amboletra teto Corsair dia Corsair nampidirina io zany fijeriko azy efa misy arrière-pensée mipetraka hoe le clientèle ny Air Madagascar zany maka seza zany anatin'ny Corsair zany i Madagascar Airlines dia ho afindra zany aty amin'ny Corsair satria amin'izao fotoana izao sidina Corsair tsy rentable dia mifantanina mipetraka. Vol intérieur inona moa zany ty atao ty le izy anie ny vahiny anie amin'izao fotoana izao ndro plan vahiny efa tonga dia mahazo midina ohatra hoe any Anosy be zay zany zao fipetrany dia tsy azoko tsara zany le vol intérieur tiany zareo hoe resahana satria ny vol régionaux koa ne misy vol régionaux avy any La Réunion tonga dia mandeha makany Tuliara ohatra na makany Fort Dauphin. Ny dikan'izay zany hoe ahoana tsara moa zany ny stratégie hitondrantsika le izy. Androany anie ny vol intérieur ohatra zao hoe ny Tana Diego efa mitovy vidy ny Tana Maurice zany hoe azadino fanroplanina Air Austral La Réunion Mayotte
mora be mihitsy ny lavitra no hoe manao la réunion Antananarivo hoe. Hopotika ny orinasa Madagascar Airlines fa ihany koa anamafy indray ny efa fahavoazan'ireo mpisehatra eo amin'ny fizahantany izay tsy mbola tafarina taorian'ny krizy ara-pahasalamana ity fanapa-kevitra tsy voahevitra ity raha ny fanazavany hatrany. Rehefa tsanga Madagascar Airlines olona tsy manana fitraikefa amin'ny fitantanana indrindra zany amin'ny resaka hoe sidina fiaramanidina no natao nitondra ny Madagascar Airlines. Mazava ho azy zany fa lasa nitondra tsosa be io feno amateurisme zany fomba mitantanana Madagascar Airlines. Dia ankehitriny zany Madagascar Airlines ataontsika hoe quasiment faillite zany dia tsy déclarena moa zany io fa navotana nefa menjera aty amin'ny haute saison eto Madagascar, zany hoe haute saison touristique zany. Pitehana mihitsy zany zao ny tourisme eto amintsika. Zany hoe ny olona zany nanao investissement aty amin'ny secteur ny tourisme amin'izao taona zao tena mijafajafa. Zany hoe potika zany anisan'ny sehatra asa potika zany zao ny tourisme. Ahoana tsara zany ny fitantanana an'ilay firenena. Satria tena ratsy tantana tanteraka zany ny firenena. Le acmi mako zany nataony zareo hoe zay zany le olana. Fa izy moa nanao an'le acmi. Le acmi io mako azavaiko tsotsotra koa le izy. Zany hoe rehefa manofa l'aéroplane zany ianao avy any ivelany dia miaraka amin'ny équipage rehetra. Ny olana lehibe ne Madagascar ne former pilote de haut niveau mitondra an'ireny aéroplane reny indrindra zany taty amin'ny Boeing taty arina koa izy nikasika koa ny Airbus. Tsy fananana vina mitombona zany ny tena olana au niveau ny Air Madagascar. Tsy possible mihitsy ny hanao équilibre financier ny Air Madagascar raha hoe Madagascar Airlines manko mialatsiny fa efa zay moa zany ny anarany hoe nanao équilibre ny hoe vol interne fotsiny à l'intérieur zany du pays no anaovantsika l'équilibre des comptes. Ny sidina régional sy iraisam-pirenena no azahoana tombony raha ny kisary eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary io no azahoana vola ahafahana manetsana ny trosa raha ny fanazavana hatrany. Tokony mifanohitra amin'ny fanapahan-kevitra noraisina nandritra ny filan-kevitra ny misy teo araka izany no noraisina raha anavitra marina ity kompani mpitaterana ity no tanjona. Izany hoe nitadiny fomba ahafahana mampitombo ny sidina iraisam-pirenena. Mamerina ireo zotra efa nisy teo aloha toy ny Antananarivo Guangzhou, Antananarivo Bangkok, Saint-Guinatsadra. Fa ihany koa manokatra sidina hafa entina hisarika mpandeha mpizahatany ho tonga eto Madagascar toy ny Japonais, Sinoa sy ireo firenena Aziatika. Ny stratégie matipaika entina hanatanterahana izany izay nidonina manam-pahaizana sy mahafeno resaka sidina ny tokony ny rosona. Raha nanam-piniavana marina anarana ity kompani mpitaterana anabakabaka ity raha ny fanazavana hatrany fa tsy hikatsaka tombontsoany olombitsy nefa motika ny sehatra ny fizahantany tahaka izao. Mialoha ny vadiantsika lafim-baovao hafa tanteraka dia andao hiverina ny makasika ny fifidianana aoka samy andray ny andraikitra araka izay tandrify azy isika tomombana ny fifidianana hoy ny fivondrona be ny évêque eto Madagasikara ny fanajana ny lalàna sy ny fanarahana ny fitsipika no atao tariketra amin'izany. Nanamafy ihany koa izy ireo fa tsy anjaran'ny eglizy ny mampihemitra na mampandroso ny datim-pifidianana fitsiny kolona. Tontolo ny herisetra no misy eto amintsika amin'izao fotoana ho ny fivondrona be ny évêque eto Madagasikara na amin'ny alalan'ny fitaovana izany na fihetsika sy teny. Ny vahoaka trano no mizaka ny vokany manoloana ny zava-misy ankehitriny raha ny fanambarana. Misavorovory ny fiatrehantsika ny fifidianana mitindray mitoraka ity. Samy milaza azo manana ny marina sy ny rariny ary mahay lalàna daholo mipilatsaka ho fidiana sy ny pomba azy. Maro ireo mpanao politika sy mpanambola nitao mihevitra fa fananany manokana i Madagasikara ka entiny amin'izay tiany anaovana azy. Vokany tsy firarahiana vahoaka na fanaovana azy ho fitaovana, tsy fanarahan-dalàna, tsy maty manota, tsy fandripahalemana, tsy fanajana ny sosa ny fananana iombonana, tsy fahalalàna afa-tsy ny tombontsoa manokana, fitiavatena ary ny kolikoly. Ny vahoaka koa efa miraviravin-tanana very fanambola velona ka tsy mahita izay tokony atao intsony. Toa mitombona ilay fiteny ankehitriny hoe ny vanona tsy vonona, ny vonona nefa tsy mahavanona ny firenena. Any mahatany demokratika sy mahatany tandalàna ny firenena, ny vahoaka trano loha laharana
anio ny ivony amin'ny fividianana malalaka sy mangarahara. Manao antso amin'ireo mpanao politika sy tompon'andraikitra isan-tsokajiny araka izany fivondrona be ny eveka eto Madagasikara. Amela malalaka ny fanehoan-kevitra ankalalana araka ny lalàna velona amin'ny alalan'ny fividianana io. Omeny anjara masoandro ny vahoaka araka ny zosy ny adidy tandrify azy. Avelao any anieviny sy amaritra ny hoaviny ankalalana sy araka ny lalàna velona amin'ny alalan'ny fifidianana ny vahoaka. Okizay ny fanambazana volany safidiny. Laminasa mazava sy azo antoka fa ho tanteraka no lazao azy. Raha tena fitiava-tanin-drazana no aminareo, dia hoainareo ny ampandefitra ny ampopo sy ny tompontsoa manokana. Ianareo no aoka anara-dalàna voalohany omendrika alaintahaka. Mijoro koa isika menakavy ho samy tompon'ny Madagasikara. Arao zay lazain'ny feon'ny feritreretana. Azatakalo vola na zavatra hafa ny safidy. Aoka isika ho tony, manoloana ny fanaon'ny mpanao politika, zay mampiady sy mampizarazara antsika. Tsy olombavao amintsika ny akamaroan'ny mpilatsaka ho fidiana, ary hitatsika ny nataony hatramin'izay ka hatramin'izao, koa mahaiza mifidy. Tsy ny androany, na ny tenanao ihany ny jerena raha mifidy, fa ny fiainan'ny firenena sy ny fiandrianany, ary indrindra ny taranaka. Miantso amin'ny fanatanterana ny andraikitra mifandrify amin'ny araka izany Iglizy, toy izany ihany koa ny fifarimbonana anara-maso ny vizotry ny fifidianana sy ny vokany. Lafim-baovao tanteraka ary dia mitazana ankehitriny ny fianakavian'ireo olona misy zavadro. Mpiady volamena totry ny tany tao Mahatsinjo Miarinarivo no ny fivezivezena miatra amin'izy ireo mivezivezy no ny fanadihadiana ataon'ny zandary izy ireo ary milaza fa takian'ireo zandary vola atao lasantsy ihany koa fanadihadiana. Mahatsiaro mijaly sy mitaintaina hatramin'izao ny fianakavian'ireo olona valo mianaka ny hotsahan'ny tany tao Ambohimanga kely, komunina Alatsinainy kely Miarinarivo Itasy. Mangataka amin'ny mpitondra fanjakana ny ampitsahatra ny fanadihadiana izy ireo noho ny fahoriana mianjady ary mangataka ihany koa ny ampitsarana ny ramatahora ataon'ny mpitandro filaminana. Tena malahelo tokoa zay satria amin'izao dia mbola iadihadian'ny fanjakana ihany satria niavanay ary rehefa maty mbola adiadiany aka tsy midina ihany zay amin'izao mbola tasairaniny ihany efa zay dia efa midoko fahoriana ihany. Zay no angatahana aminareo fitondram-panjakana alao aloha zay mba hanginy satria zay dia tena mavesatra taminay indrahoana mainty taminay iny. Allo zay no mba hanginy satria izaho amin'izao dia mbola miaka tsy midina ihany amin'ny fitondrana fanjakana adiadiana. Zay tena mijaly zay, efa tena fahory zay nefa mbola ampidiny ny akariny adino ihany ady anova amin'ny fanadihadiana. Zay mba angatahanay tompoko. Nefa ny miakatra eny amin'ny kominina atsony tsiraray adiadiana eny ny olona zay nitrandraka tao. Ankoatra ny fivezivezena sy ny ramatahora miatra amin'ireto olona ireto, izy ireo ihany koa no takiany zandary lasantsy isaky ny mihetsika ka velo taraina vokatra izany. Olona midomana fahorian'ireo no itediavana vola indray ividy lasantsy ho zorana zany, zay vao natateraka io asany io. Fa nareo ozy tsy ataony inona fa lasantsy itediavana endro olondreo zao zay tsy manana ozy fa izany antoko azy. Miala hoe mahazo anay aza mahafisarotra ka izay nahita lasantsy ho anareo. Fa ozy le carte mobile hoe ndanareo vetany commune tia ndanany amin'Gamera mitady lasantsy. Tamin'izy teto dia efa nitady an'io lasantsy io izy dia hoe mbola nanome ve nareo ozy ny mpiasa ny commune fa efa menay lasantsy mihitsy menay azy teto nentina nandany aminakany aminareo. Nefa tonga teto izy mbola mitady hoe aiza ny lasantsinay. Ratsy ivina, mpiady volamena misy valo no maty tototry ny tany tao Ambohimanga kely, Fokotany Mahatsinjo, komunina Alatsinainy kely, distrika Miarinarivo Itasy, ny faharoa ny volana Novembre lasa teo. Mbola mitoy ny fanadihadiana mikasika izany ankehitriny. Vaovao mampalahelo dia misaona ny eo anivon'ny anteny mihatra-pirenena amin'izao fotoana nodimandry androany maraina teo amin'ny 12 taonany nisy olombavambahoaka ny Madagasikara Rasolonjatovo Honoré na Ipapasolo izay voafidy tao Faratsio. Filoha-hevitry ny anteny mihatra-pirenena ho an'ny faritany Antananarivo ny tenany ity olombavambahoaka ity izay nirotsaka tamin'ny anaran'ny ERD saingy nanohana ny vondron'ny kandida taty aoriana. Izay eto amin'ny vondron'ny Kolo TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany.
fa nahitana vatana mangatsiaka efa simba tanteraka izay fantatra fa novonoina tamin'ny fomba feno baibiana araka ny fizahana nataon'ny tompony andraikitra tany antoerana no nisy nahita tao anaty kritrala tao amparingidro mahajanga ho malitolakandro anjarobery Kolo mahajanga. Vatana mangatsiaka efa simba tanteraka ary tsy misy afatarana azy tsony no nisy nahita tao amparingidro fokotany Antany Malandy Mahajanga ny tolakandro ny alakamisy 10 Novembre teo. Ankizy kely no nahatsikaritra fofona hafahafa ary nahita ny razana no nampilaza ny reniny. Mama andao fa ao misy fatin'olo sa fatina lika olo mihitsy mama andao koa jerentsika de jerenay taty amizay moa de hitanay amizay zio tena olo marina izy ty kaiky izy io tsy olo avy aminay eto mihitsy mety olo avilavitra izy io boko rehefa maty izy io zay naterindreo angambany zany fahitanay anazy satria izy io ohatra ny vonin'olo ke mifaritra ny tanany mifaritra tendany ohatra ny bridiny izy io tsy misikakandro sy juste soutien foana aminay anany. Raha ny fanazavana no entin'ny BMH izay tonga teny an-toerana niaraka tamin'ny polisy nanao ny fizahana ny razana dia ankizy vavy tokony eo amin'ny 12 taona eo ity nisy namono tamin'ny fomba feno abibiana ity. Etsy ankilany nisy ireto fianakaviana ireto izay very zanaka tokony eo amin'ny 19 taona eo efa ho herinandro izay tonga nijery teny an-toerana ary mbola feno fisalasalana. De za mijery an'le razana tompoko ohatrany tsizy satria le razana simba be tena simba be aloha de ohatrany tsizy fijery koa azy voalohany aloha izy io razana io fatorany zareo ny tanany sy ny tendany de za koa zany nitsikirika amin'le razana amin'ny lamosiny misy diana zavatra maranitra nataondreo amin'ny lamosiny eo de nefa ny za mijery an'le volo zany ohatrany tsy volon'le izy aloha sady izy nitaly niala teo aminay nanao akanjo fotsy de pantalon mainty ambany de miaraka amin'ny kitapo zay zany nialany taminay tompoko tamin'ny 30 Octobre andro tamin'ny 9 mahery teo eo zany satria izy hiditra amin'ny 7 andeha hianatra amin'ny école privée izy tompoko. Noraisy ny fokon'olona tao Amparigidro Antanana ny fikarakarana ny razana ny retatory ary nalevina tao an-tsatra tokana ny andro ny zoma 10 Novembre. Manomero amin'ny fitopolora ny mpitondra fanjakana indrindra ny ministra tompony andraikitra mahana ny olana eo anivon'ny ministera ny syndicat ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavy tsy ekena ny tsindry sy ny ramatahora mianjady amin'ny mpiasa hoy izy ireo fanampanazavana. Raha vao ny rafitra manoitona sy manavesatra amin'ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny maid dia no sedivoro zany. Atsaharo ny tsindry atao amin'ny mpiasa ary ajaony lalàna sy ny procédure rehetra rehefa mikarakara dossier. Ohatra fanondratana entana, fananganana centre horticole sy ny sisa tsy voatanisa. Ampekaro 300 000 ariary isam-bolana ny indemnité de logement satria dia 4,2 alina izany ankehitriny. Antsaharo ny antsonjay izay ataon'ny talepary sy ny diana hoe Sofia tsy mandrefana melaky amin'ireo teknisianiny tontolo iainana sy rano sy ny ala. Ny fitantanana ny ministera dia angatana mba olona ato anatiny teknisianina efa manana traikefa teknika ny fitantanan-draharaha-mpanjakana. Ny poste teknika dia aleo ho an'ny teknisianina ihany no andraikitra azy. Alo avy avokoa ireo remboursement frais médicaux. Avereno ny prime ho an'ny mpiasa rehetra isaky ny ambolana izay efa nisy teo aloha ny taona 2011 vitan'ny tompokolay général ministère lanty moa zany tamin'izany maninona ny tsy ho vita ankehitriny. Nefany dia mampiditra eo amin'ny 100 ariary isam-bolana eo ny DPRNE. Avereno eto amin'ny maid ny régie de recette. Ajaony lalàna fa circulaire sy noty no anafoanana ny lalàna sy ny didim-panjakana. Manomero amin'ny fitopolora ny tompony andraikitra sy ny fanjakana izay hanomezam-baliny mahafa-po makasika ireo fangatahana rehetra ireo natao ireo fa tsy tompony andraikitra amin'izay zavatra mety iseho izay aorian'io fotoana voalaza io.
amin'ny maresaka avy any ivelany dia maherin'iro 720 ireo olona namony ainga tao Kenya vokatry ny fiakaran'ny ranobe tany antoerana. Maheriny 3 hetsy kosa ireo olona tsy maintsy nafindra toerana raha ny tatitra atrany ny firotsahan'ny orana be any antoerana no nahatonga ny fiakaran'ny rano. Fanampanazavana entan'ny alarana evison amin'ny sarin'ny France 24. Saika ireo faritra iva sy sahirana no tena mitondra fiasana indrindra amin'ny fiakaran'ny rano izay misy ao Kenya amin'izao fotoana izao. Vokatry ny firotsahan'ny ny orana be loatra no nahatonga ny fiakaran'ny rano raha ny tatitra voaray. Hatreto maheriny 720 ireo olona namony ainga ao Kenya vokatry ny fiakaran'ny rano hatany antoerana. Maheriny 3 hetsy kosa ireo olona tsy maintsy nafindra toerana raha ny tatitra voaray hatrany. Ireo sahirana hatrany no mitondra fiasana rehefa avy fotoana ny arivo-doza raha ny fanazavana. Marobe ireo olona tsy maintsy miaritra ao amin'ny trano feno rano antony tsy manana fahefana mandeha amin'ny toeran-kafa. Miezaka manadio ny faritra hafa kosa ireo tompon'andraikitra any antoerana amin'izao fotoana izao. Ny any koa manakatona ny fiarantsika tomboka lasy tomboka vavy isoarana fenano na haritra tao anatin'izay ora iray sy 10 minitra izay raha ampitso amin'ny ora mazatra ny fotoanantsika manaraka eto amin'ny famparana vaovao. Mandram-piona tompoko. J'ai Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.